Miaraba amin'ny fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Iomanantsika amin'ny fiderana androany dia homantsika sady ny laharakira Fjkm 520 sy ny fa 470 520 sy ny fa 470 520. Ary manasanao koa ry havana hanokatra ny baibolinao ao amin'ny salamo 5 ka ovakitsika amin'izany ny 4. Salamo 5 ka ovakitsika ny 4. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy ianao, tsy hitoetra aminao ny ratsy. Amen. Ry havana, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra masina indrindra. Tsy mankasitraka ota izy ary mamaly ny faharatsiana. Izao vanim-potoana ny karema izao indrindra ry havana no fotoana mety andiniantsika tena marina, iaiky sy fona ny fahotantsika, hialantsika amin'ny ratsy fanaontsika mba tsy hiara ny fahatezerany, mba tsy hiara ny famaizan'Andriamanitra isika. Ndao mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, ray masina indrindra o, midera mankalaza manome voninahitra anao izahay. Satria noho ny famindramponao no mbola azahoanay mitoetra ato an-tranonao. Noho ny fitiavanao fatratra anay no azahoanay miseho eto anatrehanao. Na dia eo ary ny faharatsianay, na dia eo ary ny tsy fahatanterahanay. Fitiavana ny mbola antony itenenanao anay amin'izao maraina izao hoe Andriamanitra tsy mankasitraka ota ianao ary mamaly ny faharatsiana. Satria tianao izay ho tonga saina. Tianao izay hiala amin'ny ratsy fanaonay. Te hiaro anay ianao mba tsy hiara ny famalianao izahay. Andriamanitra, raha mandinika ny fiainanay tokoa izahay ka hoe valianao aminay tokoa ny hotanay rehetra, dia tsy ho zakanay izany. Fa misaotra fa tena mbola noho ny fitiavanao Andriamanitra ray, dia nafonao Jesosy Kristy zanakao hisolo ny toeranay, ary nafatratrao taminy ny fahatezeranao rehetra taminay, mba hanananay anjara fiainana aminao. Ndreto izahay mifona aminao, miaiky izay fa ratsy, miaiky izay fa ratsy ny asanay. Manao izay mampalahelo anao izahay, manao izay mahatezitra anao izahay, tsy manome voninahitra anao izay Andriamanitra amin'ny fombanay, amin'ny zavatra ataonay. Mamindra-fo anay noho i Jesosy Kristy tomponay tovy amin'ny rasony izahay. Tsisy marina izay reto na dia iray akory aza. Eny mamelany ilokay ary mangataka izahay, mangataka izay mba ho fenona ny fanamasina hitarika anay mba tena hiandiny tena marina amin'izao karema izao. Mangataka ny fanamasina izay mba hanondro aminay izay fahotana mbola tokony hibebahanay, ny ratsy tokony ilanay. Mangataka ny fanamasina koa izay mba hampahery anay, handavanay ny asany ratsy, fahotana rehetra. Tompo, mifo madio izahay, ary atoroy anay ny lala marina tianao izoranay mba tsy hanotanay aminao, mba hahatonga anay hisafidy ny anao tsara amin'izao sisa izao. Ray malalo, mamindra fo aminay, aza mamaly anay araka ny habeny ratsy vitanay. Amen.
andao ry havana mbola hojerentsika ihany perikopa voalahatra ho amin'ny anio araky ny filazantsara ny soratany jaune toko fahatelo filazantsara ny soratany jaune toko fahatelo ka ovakitsika amin'izany ny andin'ny fahavalo amby folo ny andin'ny fahavalo amby folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mino azy dia tsy hoe loiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaelo karaha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Amen. Eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia misy safidy roa ataon'Andriamanitra eo anoloantsika. Na isika misafidy ny ino an Jesosy Kristy zanany dia tsy hoe loina, na isika misafidy ny tsy ino an Jesosy Kristy zanany dia efa voaheloka sahady. Misaotra an'Andriamanitra tsika satria mbola omeny tombonandro, omeny fotoana ahafahantsika manao safidy tsara. Ndao ry havana isafidy ny ino marina an Jesosy Kristy mba tsy hoe loina isika. Andao ahorina marina amin'ny Jesosy Kristy ny finoantsika fa izy irery ihany ny lalana ahafahantsika makany amin'iray. Jesosy Kristy irery ihany ny lalana azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Ndao isika mbola hiteran'Andriamanitra. Jesosy Kristy tomponay maminay loatra ny asa-pamonjena izay nitanterahanao. Ary tsy misy teny tena hoe afaka maneho izay fisaorana sahaza sy mendrika ny asa lehibe izay nitanterahanao. Satria noho ny otanay Jesosy dia tena tafasaraka tanteraka tamin'Andriamanitra izahay. Tany anaty aizina nisy anay ary fahaverezana mandrakizay no sahazanay. Fa tianay loatra ianao dia tonga ianao nitondra hazavana, tonga ianao nitondra fanantenana, nitondra famonjena, nitondra fiainam-baovao. Nafonao hatramin'ny ainao Jesosy Kristy mba hamonjena izay rehetra mino ny anaranao. Eny araky ny teninao dia tsy hoe loina tokoa izay rehetra mino ny anaranao. Izay rehetra mino ny anaranao dia tafafindra avy amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana, tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izay rehetra mino ny anaranao dia toloranao ny fiainana. Izay rehetra mino ny anaranao dia vita fihavanana amin'Andriamanitra rainao. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra anao izany asa lehibe nitanterahanao izany. Ankehitriny ny angatanay aminao Jesosy Kristy dia tahio izahay. Tehirizo ny finoana ianao mba tsy ho isan'izay hoe loina izahay. Ary ahoriny marina ny finoana ianao satria ny finoana ianao irery ihany no hanamarinana anay rehefa tonga ny andro fitsarana fa tsy ny asanay akory. Mangataka izahay ampitomboany fahalalana ianao, ampitomboany fahantakaranay ny sitraponao mba hitombonay amin'ny finoana masina indrindra Jesosy Kristy. Ary arovy izahay amin'izay rehetra mbola fahavalo ny finoana, vonjeo amin'izay mbola endrika tsy finoana misy aty anatinay izahay, na ny tahotra, tebiteby, ny ahiahy, fisalasalana sy ny vokatry ny nofo isan-karazany Andriamanitra izay tena hoe fahavalo ny finoanay. Arovy izahay amin'ny asan'ny fahavalo izay te hisintona anay emitra, izay te handavo anay ety am-pandehanana. Matoky izay efa ianao hiaro ny dianay Andriamanitra. Eny tsy ho lalanay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. Tehirizo ny finoana ianao Jesosy mba tsy hoe loina izahay ary mba handovanay ny fiainana mandrakizay. Amen. Jesus Lama
no pamanza votendri zanak namandrak'iza ianao ka ianao no mpitarika endry lalana menera ianao Tisunizarakadea mizutra damini lalana rasizaha kumamarelana naizutra damini lalana sara injai Pandrawarani Aminilani Trafomenana Aratsamaisina Zomakani Apatia Menira Lalana Mampauri Faiyana Nubiyaruana Okazature Yakakure Ripanala Lama Minira Ho an'Andriamanitra hiririany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Anio alahady fa 13 ny volana Martsa taona 2022 alahady faharoa manaraka ny alahady faharoa ao amin'ny karemy ary ibanjinantsika ny lohahevitra mamaly ny faharatsiana ny tompo mamaly ny faharatsiana ny tompo ny hitsangana ny fiangonana ataontsika irafatomapitoatsipiady Tsara hamini finana misikina erika andeha mijoro tamukazavela safanumpona azana malaina fa andekana zutu zareno kadikeu ni finana mpesa Nagaitriu karana ereziana Hasefamne kenna kawa patukina Rena petra kizeso angana maeta Facilitano vanyasa fiturina Fjkm Fitiavana kandere tanterao Zareno tatiteu Mi finuna nampesa Mi nankelitriu kadema ereziana Mazotomia sahami pifalena Fanilanicha arumanzara luvana Kufangana arondeka misikina Efafalinyandjana laze sotumpunao Zarenu katiteu Mifinuna nampesa
Ankehitriho kadana hereziana zareno katiteo mefimo manampesa Ankehitriho kadana hereziana. Riavana malalo amin'ny tompo ho amin'ny fanahinareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia tsika riavana isaotra sy hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo manao hoe hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, anambara ny fahagagana rehetra aho, ho faly sy ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao ariavon-drindro satria lasan'ny odina ny fahavaloko, ny repirepy izy ka ringana tsy eo anatrehanao. Fa efa ny tsara ianao ka nanome an'ny rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho tsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nikosehanao ho faty mandrakizay tory. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy, ary izay tanàna efa norafanao dia very na teny fahatsiarovana azy aza. Amen. Santo a ti ni uluna ni fanzaka marantu patu puriana Jesu tu mani ena shayana iya dana mitani isaya leana Tendrembole travo minua saco utunga ravo si chachikavuko Niribezi akatari Makali afapu Silisiza yuvari Silisiza yanzu Panzaka separu Mariana Mi fide namaru Ituke anima Mulavila landava Ezera aciza Itunjarambevava Urelantumbucha Fangamare pamonzi Ritumpu perfetti Ni uluna chabonzi Ni anziani Amami fiderana Amami lezabe Amami fanzakana Siharavae Vavaksika riavana. Misaotra anao zay ry iray malala no ny herinandro vaovao zay atolotra ao anay tsirairay avy fa famindrapo sy fahasoavana avy aminao rery ihany zany. Isaorana ianao ny fitehirizana, ny finoana ao anatinay tsirairay avy. Mangataka izahay Tompo mba hisian'ny fanatrehanao feno izao Fanompoam-Pivavahana zao. Fa ataonay izany amin'ny anaranao, ataonay izany ho voninahitra ao fa avy indrindra ianao, tsara ianao, tsy misy tahaka anao.
ny vavakay dia ataonay aminaranao Jesosy. Amen. Vavakaya isika Jesosy Kristy tomponay vonina iaino izay fampianarina avy aminao indray izahay ankehitriny mitenena araka ny fombanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Andeha sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Jaona toko 7 andiny 7:10. Jaona toko 7 andiny 7:10 rehefa hitantsika izany dia ndeha ho vakiantsika miadana tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary izao ny fanamelohany fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Ndeha versika ankizy tanora tsara hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ny fanamelohany fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Aiza nahitantsika an'izay moa? Jaona toko 7 andiny 7:10. Raha maka tapakazo iray ianao ka ataonao amin'ny toerana maizina anankiray dia ho tsikaritra ao fa ho ao ambanin'io azy io dia feno karazam-biby maro be mialika ao ambanin'io azy io. Fa zao ny zava-mahagaga rehefa tarafinao amin'ny fahazavana io tapakazo io dia miala sy mandositra daholo ireo biby kely ao ambanin'le tapakazo ireo. Dia tahaka izany koa ny fontsika olombelona ry ankizy sy tanora. Rehefa mitoetra ao anatin'ny maizina tsika dia ilay fontsika iny misy faharatsiana maro be izay miarika ao, mahazo aina be izy ao anatin'iny maizina iny ary mitombo ao natao hoe faharatsiana isan-karazana mahazo aina tanteraka ao. Fa rehefa hatrehan'ny fahazavana Jesosy Kristy tompo iny dia mandositra tsikelikely ireny faharatsiana ireny. Inona ny lesona tsoahina amin'izany ry ankizy sy tanora? Andehantsika azoto hoe anatona ilay fahazavana mba hahafahan'ilay fontsika manala ireo karazam-paharatsiana maro isan-karazany. Dia tahaka ny ahoana moa izany hoe foa mitahiry zavatra ratsy izany tahaka ny raintsika ohatra hoe ao ny foa izay tia mandainga, ao ny foa izay mety hoe ao anatin'ny fitsiriritana ka tonga hatramin'ny atao hoe fangalarana, ao mety hoe famalivaliana ray aman-dreny, misy isan-karazana izy ireny. Fandehantsika rehefa tena hoe azo mpanahy tahaka ny ohatra hoe anam-pianarana any andeha angalatahaka, tena tsy haiko ty fa andeha angalatahaka izany zao dia efa hita hoe tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Nona be dia tsy mandra ny rehetra fa andeha angalam-pihinana kely aloha, izany zao dia efa tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Manao zavatra tsy mety kely dia mandainga, izany zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Andeha marivaly ray aman-dreny rehefa be desiny, tsy sitrapon'Andriamanitra izany. Fa rehefa te hiala amin'izany tsika dia inona tokony atao? Manatona ny fahazavana. Dia ho hitantsika fa rehefa manatona Jesosy matetika isika dia hiala tsikelikely ilay fahazavana. Izany hoe ataovy
sy anananao fifandraisana matetika any Jesosy Kristy Tompo. Aza tapahany io amin'ny alalan'iny zany fanampianarantsika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina, amin'ny alalan'ny toriteny, zavatra maro samihafa, dia indrindrandrindra mifamatotritsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia averintsika ilay fampianarana androany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny ataony. Aizina hitantsika an'izay moa Jaona 3:7-10. Ndeha hivavakintsika. Jesosy zokinay io mifona aminao izahay no ny faharatsiana izay nataonay. Dia mba diovy izahay mba ho voavela heloko, diovy ny fonay mba hazava mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ivavaka isika. Mbola misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay mandresy miaino ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina hirotsaka ao anatinay rehetra izay mamaky ny teny sy ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ary amin'ireo mpianakavy ny finoana izay iaino izany hafatra izany mba hiasa mandrakariva ao anatinay ka tsy hisy feo hafa anelongelona anay Tompo ary izay teny tianao ambara aminay mihitsy no ambarao aminay ka tsy mivoninahitry ny tenanay no hijoroanay ety fa ny voninahitra Tompo ary izay teny rehetra renay tsy ho fahazaranao amin'ny sofinay ihany fa tena iainanay tokoa eo anatrehanao mba handehananay amin'ny fahitsiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana ary amin'ny fahendrena ka handavanay ilay ratsy satria anao dia Andriamanitra mamaly faharatsiana ka izany Tompo no angatahanay ny teninao mba ho mpiaino mpankatoto koa anay izahay fa tsy ho mpamaky fotsiny ihany dia izany teny rehetra izany Tompo izany vavaka izany no tononay eto anatrehanao ho voninahitry ny anaranao. Amen. So dia amaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny bokin'ny fanekena taloha ao amin'ny Salamo 5:1 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova ô, eno ny teniko, fantaro ny eritreritro, eno ny feon'ny fitarainako ry mpanjakako sy Andriamanitra, fa ianao no ivavahako. Jehova ô, maraina no andrenesanao ny feoko, maraina no ivavahako aminao ka hanandrandranao aho. Fa tsy Andriamanitra makasitraka izay ratsy ianao, tsy toetra aminao ny ratsy, tsy ahazo mijanona eo imasonao ny préare, alanao ny mpanao ratsy rehetra, aringanao ny mpiteny laingy, ny olona mpandatsatra sy mpamitaka dia ataon'i Jehova ho zava-betaveta. Fa izao kosa noho ny habehin'ny famindramponao dia hiditra ao an-tranonao. Ihany koa ka manatrika ny lampanao masina amin'ny fatahorana anao ao. Jehova ô, tareo amin'ny fahamarinanao ao,
noho ny amin'ny mpampahory ahy. Ataovy marina eo anoloko ny lalanao, fa tsy misy azo itokina ny aloko ny vavany. Ny ao anatiny dia tena faharatsiana, fasana misokatra ny tendany, mandambolabo ny lelany izy, iloa izy Andriamanitro. Aoka ho lavon'ny saina ataony izy, roay izy noho ny habeny fahotany, satria efa niodina taminao. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, ioby mandrakariva izy, koa miarova azy ianao, ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Fa ianao, Jehova ô, mitahy ny marina, fankasitrahana no ataonao manodidina azy, toy ny apinga lehibe. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona, toko 7:7-10, hatramin'ny 2:20. Ary hofaranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina, toko 7:7 hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohiny, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohany, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy manantona ny mazava, fa ndao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava, mba aseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Ahoana ary, manakavaly va isika? Tsy akory, fa efa voalazantsika rahateo, ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisy. Araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poziny menarana no ambanin'ny molony, fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimonan-datsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazaina amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra, ka hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hahamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazon'ny fahalalàna marina ny amin'ny ota. Amen.
Ery havana mbola hiaraka hivavaka. Ray malalo. Tonga ny fotoana izay hitenenanao aminay. Isaotranao ny amin'izany teny izany. Misaotranao ny amin'ny tolotsaina avy amin'ny fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Dia mbola ho ampitombona amintsika hatrany ny ery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tombontsika. Ndeha ny Jaona 3 izay efa vinaky ny mpanompony teo no angalantsika ny afatra ny amin'ny anio. Raisina ny 7 ka hatramin'ny 9. Ty Jaona 3 izay manatrika antsika ty ry havana dia mbola fanohizan'ny resaka nataon'i Jesosy Kristy tompo sy Nikodemosy. Dia Nikodemosy nahita ny zavatra nataon'izany Jesosy zany tamin'izany fotoana. Izay izy tena efa atao hoe mpampiana-dalàna, nanana ny toerany maha-izy azy. Dia nisy fandreseny-dahatra sy nanitikitika ihany tao anatiny hoe mety Jesosy ty angamba ilay Mesia izay fanendrasana hatry ny ela. Tamin'izany fotoana izany koa ry havana dia tena hoe niandrandra fatratra, nianafahana izay amin'ny fomba avy amin'Andriamanitra zany nangatahany Jiosy hoe mba hazony fahaleovantena satria voagezan'ny Romanina tanteraka izy tamin'izany fotoana izany. Nanantena ny olona hoe Jesosy Kristy tompo ty ilay Mesia, afaka nafaka ao anatin'izany fangejana izany. Fa zao nefa ny eo amin'ny 7 dia naseho an'i Jesosy Kristy tsara mihitsy ny atondiany, anisan'ny mission any voalohany indrindra eto ambonin'ity tany ity. Dingo vakiantsika izay 7 izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Misy an'ilay hoe anameloko io dia raha mahita isika dia ery ambany misy fitondry kely dia hoe hitsara izao tontolo izao. Ny tena atondiany Jesosy Kristy tompo ry havana izay hoe ho aminy izao tontolo izao dia nilay fahamonjena ho amin'izay fitsarana ho avy. Fa tsy maintsy ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Araka ny vakiantsika tao amin'ny Romanina 3 teo. Fa tena hoe maro loatra izany fahahotan'olombelona izany. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy nisy izay mba nitady an'Andriamanitra ny olona. Tsy maintsy ho avy ny fiafaran'izao tontolo izao ry havana. Izay ilay fitsaran'Andriamanitra. Andron'i Jehovah tsy maintsy ho avy izany. Fa zao ny tena mampiavaka an'izay Andriamanitra ivavahantsika alohan'ny fandravana ry havana, mandefa mandrakariva izy natao hoe famindrapo. Alohan'ny fandravana dia miala ny enina mandrakariva ny tompo Andriamanitsika. Hitantsika izany tany amin'ny tantaran'i Noa, alohan'ny hiavian'ny safidrano anie dia hitan'ny olona niariary tao hoe samy migoavana be dia atao inona fotsiny io samby io. Fa ny teny Noa andao fa hisy ny fitsaran'Andriamanitra izay ho avy fa memeza ny olona izy. Fa ianao ve ahoana amin'ny fomba ahoana nisy inona izany. Ary perikopitsika tamin'ny herinandro teo, tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, avy ny fitsaran'Andriamanitra tamin'izany tanàna izany. Fa lota dia anisan'ny tarika ny teo an-tanàna. Tongava ny fandravana ty tanàna ty. Andaontsika hialy eto. Fa tamin'izay fotoana izay dia nomemeza an'ireo vinantolahany fotsiny izy. Danonareo raha andeha ozy izy fa tsisy an'izany eo. Fa tamin'ny andron'ny Ninive koa raha tadiditsika dia nirahan'ny tompo Andriamanitra Jona. Teny tompo Andriamanitra ora vaky io tanàna io mafy loatra ny fahotana ozy izy. Dia nirahany Jona ampibebaka izany tanàna izany. Tamin'ny andron'ny Mosesy eo amin'ny 4 eo amin'ny 3 io zao ho ahitantsika an'izany akaiky. Dingo vakiantsika ny 4 hoe
amin'ny anaran'i Jesosy ary tahaka ny nanandratany Mosesy sy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Tamin'izany fotoana izany ry havana no monomonina ny zanak'Israely ay fa ahoana aty amin'ny tany efitra aty tsisy sakafo aty, tsisy rano aty, fahafatesana ny hitanay aty. Monomonina ny zanak'Israely tsy tamin'ny Mosesy rehetra fa tamin'Andriamanitra mihitsy. Dia inona nataon'i Jehovah Andriamanitra tamin'izany? Nanao fitsarana izy, karazana fitsarana izy ho an'ireto zanak'Israely, nandefa menarana izy. Fa izao voakaikitry ny menarana ny ankabeazan'ireo Israely ireo, dia ny zavatra niseho dia hoe nifono ireo Israely ireo. O Mosesy mba hivavao andana mba nifono amin'ny Jehovah Andriamanitra. Dia inona nataon'ny Jehovah Andriamanitra tamin'izany? Manambara ary ianao hoe menarana varana dia asan-drato fa izay rehetra mijery an'iny na dia efa voakaikitra azy dia ho afaka izy, ho voavonjy izy. Dia tahaka izany koa ry havana amin'izao fotoana izay iainantsika izao tsy maintsy ho avy ilay fitsaran'Andriamanitra na inona satria efa nahita teo anatrehan'Andriamanitra hoe maro loatra ny fahotany zanak'olombelona ankehitriny. Dia fialany enina no ataon'Andriamanitra ankehitriny kanefa ahoana ny fomba ialantsika n'izany? Dia nandiny 7 no omen'ny Andriamanitra ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy izay mino azy dia tsy hoelohana, fa izay tsy mino kosa dia voahelika rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Ny finoana ry havana, ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo io nafahantsika miala amin'izany fitsarana izany. Ary izay no mbola hidradradradrainy mpitory teny rehetrarehetra andehantsika ino amin'ny lalana izay efa voatokan'Andriamanitra hoe hialana amin'izany hoe fitsarana izany. Ary tsy misy lalana ankoatrin'io fa ndenge raisitsika nohatra izay niraisin-dry Satana tamin'izany andro izany nanana ny toerany manokana izany atao hoe Lucifer izany tananakavanan'Andriamanitra izy araka anjely izay tena hoe ambony no ireo anjely maro izy. Fa inona ny zavatra niseho? Nitsireritsy izy ry havana, izany hoe ny toerana izay nisy an'Andriamanitra izany tsy niankiny intsony tamin'ny Andriamanitra izy fa te aleo tena. Dia tahaka izany koa nandavo ireo razambentsika dia Adama sy Eva izany. Ahoana ozy Satana tamin'ny Eva? Fantatr'Andriamanitra nefa amin'ny fotoana izay hinananao an'iny voankazo iny dia hitovy amin'Andriamanitra ianao. Ary izay koa ny tao am-pon'ny Eva mba hitovy amin'izany Jehovah Andriamanitra zany ny tenanay dia andeha hihinana an'izy ity. Ty aleo tena mandrakarivan'ny olona ry havana. Fa natao hoe finoana dia fiankinana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Hoe tsy mahavita teny ninona izay ataoko Tompo, tsy mahefa na inona aho raha tafasaraka aminao. Natao hoe finoana dia tena hoe ianao Jesosy irery ihany no afaka monjy amin'ilay 7 teo moa dia hoe mba hamonjena izao tontolo izao. Fa inona ilay atao hoe famonjena? Dia rehefa tena jerena teny fotran'izy io ankoatriny hoe famonjena amin'ilay fitsarana izay ho avy dia misy ny famonjena amin'ny andro sarotra. Amin'ny andro sarotra ry havana iza no antsoinao voalohany indrindra. Izany ny fanehoana natao hoe finoana. Mamonjy, afaka mamonjy antsika amin'ny aretina izay mahazo antsika izy. Satria izay ny atondihan'io Jesosy Kristy teto ambon'ity tany ity. Ary mamonjy antsika amin'izay mety karazana lafim-piainana eo amin'ny fiainana. Fa ataovy ivo ny fiainanao Jesosy Kristy. Izany ngely atao hoe mino hoe tena hoe inona izay atao Jesosy Kristy Tompo numéro 1. Larana voalohany atsonao izay rehetra ataonao. Dia io ataonao amin'ny zavatra pitika indrindra eo amin'ny fiainana hoe hiezaka an'izany hoe ahoana moa izany fanehoaka an'izany hoe finoana an'i Jesosy izany. Raisitsika ohatra ho an'ny izay mikarakara tokantrano, andeha hividy laoka ianao,
alohan'ny voahana an-trano ianao vavaka aloha Jesosy tompo mba aoka ianao no hitsilo ny lalako raha izay afaka mangataka ianao Jesosy tompo inona ny loka sazy ho an'ireto vady amanjana ankireto ampio mba hitantana an'ireto voly reto ry Jesosy tompo mba tsy ho lanilaniko foana arovy an'izay mety fakapanahy samihafa eny an-dalana fanehoany zany ry havana hoe zany ny finoana ary raha sendra hoe misy sanatrian'izany marary ao an-trano asehoany finoanao fa hoe ao aminao Jesosy Kristy fa zao ny famantarana zay rehetra mino ametra tanana amin'ny marary izy finoana ny fanehoana an'izany ry havana fa tsika malagasy maneho le finoana ihany amin'le falohan'ny sakafo dia Jesosy atsofi ranzo sakafo zao amen efa finoana ireny fampitomboany finoanao ry havana fanehoana ny finoanao ataovy ivo ny finoanao Jesosy Kristy tompo fa inona aza ny olana mahatonga ny olona tsy ino ry havana dia araka ny 9:20 dia safidin'ny olona mihitsy le tsy te ho vonjeny safidin'ny olona mihitsy ny te hipetraka ao anatiny atao hoe aizina satria miainao anatin'ny fiadanana izy ao anatiny eo kanefa ry havana fiadanana sandika izy eo ny olona zay mitoetra ao anatin'ny maizina ry havana dia mampilanina azy io fiainana io tsy tia nisy anakorotana izy io fiainana io ary tsy tia nisy anabedina isy tenitena akory mba mikitikitinga ianao hoe ohatra hoe olona fa hitanao zao resaka ohatra hoe foka sy misotro izy mety hoe raisitsika hoe mitsangajanga zay moa matetika ny hoe raisina ohatra fa mba tenien kely ireny olo ireny fa tonga dia feo be izy ary manaka valy aminao mandrakariva izy tianao hamarinina ny zavatra ataony satria nahoana te hitoetra ao anatiny iny izy maizina mandrakariva zany ry havana anisan'ny hoe toe-po zay mety mbola averin'ny olona ankehitriny fa zao nefa ny kristianina ihany koa dia manana an'io toe-po io fa inona mampiavaka azy dia ny kristianina natao anatin'ny maizina dia ny safidy izy anatina ilay mahazava mandrakariva amin'ny romanina perikopantsika ny amin'ny androany ihany toko 7 inga vatsika romanina toko 7 nandin'ny 20 rehefa hitantsika dia andeo vakina aminaran'i Jesosy Kristy tompo satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azona fahalalana marina ny amin'ny ota nampifantarina natao hoe lalàna isika misy antony indrindra ny lalàna ry havana ary ilaina ny lalàna amantarantsika hoe zao natao hoe ho fahotana dia ny lalàna io dia tahaka ny fitaratra izy io mijery fitaratra ianao dia ay misy pentipentina kely ny tarehako misy saroboa kely eto fa zao io fitaratra io tsy afaka mafan'ilay pentina na ilay charbon eo amin'ny tarehanao fa inona anjaranao manasany iny dia tahaka ny ohatr'izay ihany koa ny hoe termomètre izy fitsapahana maripana zany dia izy mamantatra miteny izy hoe efa ambony be zany hafananao zany fa tsy iny termomètre iny mihitsy ry havana no afaka anasitrana antsika tahaka izay natao hoe lalàna mampafantatra izy hoe misy zavatra tsy milamina ato dia tahaka izay ny kristianina rehefa tena kristianina ao amin'ny Jesosy Kristy tompo dia mahalala an'io hoe misy zavatra tsy milamina ny atao amin'ny tenako rehefa tarafin'ny baiboly io tsika amin'ny resaka lalàna kanefa ny fahafantaran'izany dia tsy mijany eto hoe mahavonjy antsika io fa ny tena mahavonjy ry havana dia ny fanantonantsika n'izy Jesosy Kristy aoka azotsika ry havana amaky ny tenin'Andriamanitra aoka atsika tsy hoe lalàna be zany avelao any zany fa hanampy anao reny satria araka le romanina zay mivakina teo dia io lalàna io nge nitsarana ny olombelona nizaniza olona dia hoe ianao nanao an'izao voahelika ianao zany fa mila fantantsika reny ahafahantsika manatona Jesosy Kristy tompo rehefa manatona ny mazava ianao dia tonga tamin'ilay fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora teo miala tsikelikely noho ny fahazavahan'i Jesosy Kristy tompo ireo zavatra tsy nety rehetra
sikopontsika ao andehantsika riavana andehantsika tena hoe azoto izay ifandray amin'izany Jesosy zany anana fifandraisana manokana fa zay natao hoe antom-pisintsika eto ambonyity tany ity tadidio riavana mandraka hariva dia endrik'Andriamanitra nanomboaran'Andriamanitra antsika tsirairay avy natao hoe endrik'Andriamanitra alesina anankiray tsoahina amin'izany dia mba hananana fifandraisana manokana satria nahoana voninahitra men'Andriamanitra manokana omena n'olombelona io natao hoe endrika nge dia izay rehetra mitovy endrika no afaka mifandray biby zao mitovy endrika dia zareo samy zareo no afaka mifandray fa tsika sy ny biby tsy mahay mifandray satria tsy mitovy endrika tsika fa ianao no men'Andriamanitra zany endriny zany ny antom-pisinao voalohany indrindra zany izay hoe anana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy zany anana fifandraisana amin'izany Andriamanitra zany fa io fifandraisana io tompoko dia tapaka tamin'ny Genesis 3 izay nanotany ireo razambentsika Adama sy Eva fa merina izany dia Jesosy Kristy andehantsika iverina amin'izay fifandraisana izay ahafahan'iny ialantsika ao anatin'ny aizina tsikelikely dia tongotsika amin'ilay teny hoe eklesia hoe niala avy teo anivon'ny fahamasinana ho any amin'izany atao hoe fahazavana zany meteza riavana anatona ny fahazavana aza mialkalika ao anatin'ny fiadanana tsy izy fa tsy maintsy mbola ho avy natao hoe fitsarana fa manatona amin'ny mazava ho diovina fa Jesosy Kristy tompo no afaka manadio antsika ary rehefa diovina riavana dia meteza ho diovina manontolo fa aza ny tapany ambony fotsiny ihany natao mibebaka fa ny tapany ambany tsy mibebaka misy ny olona ny tanany tsy mibebaka fa ito ambavany ihany no mibebaka dia tia manao zavatra tsy milamina be dia be ihany satria nahoana misy fiadanana izay ankafiziny ao fa rehefa hiala ao anatin'ny mazava ianao tao amin'ny tenanao manontolo riavana rehefa hiala ao amin'ny fahamasinana dia tao ny tenanao manontolo ho anana atao hoe mazava aza sombitsombony ihany no atao hoe fanadiovana ny tenanao dioviny toeponao dioviny tsainao eto eo amin'izy zany eto eo amin'ny Jesosy Kristy tombontsika raha fitinina riavana izay avatr'Andriamanitra izay dia ataovy ho zavatra londohanao eo amin'ny fiainana zany hoe anao an Jesosy Kristy tompo evony fiainanao fa ny antony dia an Jesosy Kristy tsy hanameloko anao tsy hitsara anao fa ny amonjy anao zay aloha voalohany indrindra ary manarak'izay dia miala amin'ny atao hoe fiadanana sandoka miala amin'ny toerana faharatsiana miala amin'ny toerana ve misy maizina izay nitoetra hitoerana ankehitriny fa ao anatin'izao karemo zao fandiny tena lalo zao riavana hoe aiza tokoa moa zany ny finoko ity tena nibebaka avy efa tena nibebaka avy dia manontolo no nibebaka sasombitsombony amin'ny vatako ihany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ho antsika tsirairay kosa zany teny zany amen. Vavakantsika riavana ry iraina azy ny an-danitra manoloana ny sitraponao manoloana ny teninao dia menatra angahiahy tokoa izay tompo fa efa natsoinao zay hiala amin'izay natao hoe maizana
hiala ny faharatsiana kanefa mbola mankamamy an'izany izahay, mbola te hitoetra ao anatin'izay fiadanana sandoka izany izahay, fa hifonany tena maniry no any amin'izany fiainana mandrakizay izany izahay ry Tompo, ka mamindra-fo aminay. Aza elohany izahay Jesoa, fa enoa ny fitaraina anay tsirairay avy, ary enoa ny vavaka mangina, ny fifonana mangina sy ataonay tsirairay avy ankehitriny. Misaotra anao satria Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary nonay fa mihain'izay vavaka izay nataonay ianao. Ny vavaka dia ataonay anaranao Jesoa. Amen. Riavana ho antsika izay niaiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo aminao satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao efa niaino. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anamelika izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy elohina. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Miterany anarany. Sambatra murmurna izay, Vavana miamuni, Siva saruna mifautani. Sambatra murmurna izay, Zesane zeva yeluka, Sifitaka nifanalini.
ho antsika izay voavela elika dia andeha ambarantsika ampabe maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana laharana faharoa manao hoe isika minon'Andriamanitra iray raitsytoa manao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na tsy hita ary an Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahy tokana an'Andriamanitra nateraka ny ray ny talon'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ny ray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjeny antsika dia nirina avy tany an-danitra izy ary nataony fanamasina ny nofo avy tamin'ny mariveritsiany dia tonga olona izy nombona tamin'ny azo fijaliana fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto-Pilato izy maty izy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho anan-danitra izy ary mipetraka eo tambavavahana iray aviany indray amin'ny voninahitra hitsara amin'ny fialasiny maty ary mandrak'izay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tombo sady mpanome iaina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitrahona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny fahampaminany isika mino ny fiangonana iray niorina ny fanambarana apôstôly ary manerina izao tontolo izao isika mino ny batisy iray ho famelany kelika sady manantena ny fitsanganana maty ary ny fiainana mandrakizay amen.
ao anatin'izao vavaka fangatahana zao ry havana manasa anao a taritintsika ao anatin'ny vavaka mangina dia ngatao amin'ny tombo tanteraka mihitsy ireo izay rehetra mbola mamatotra anao ao anatin'ilay toeran'ny fahamasinana tapahony hevitra ry havana za kosa dia tsy ao anatin'ny fahamasinana izany intsony fa ho anan'ny fahazavana fa ho avy Jesosy Kristy tompo angatao izay rehetra mbola mamatomatotra anao fa raha zanaka no manafaka ho afaka tokoa dia hiarika hivavakantsika ry havana raha io misaotra noho ny amin'ny teninao fa noho ny amin'ny teninao dia sahanay no mangataka ary angatahanay tanteraka tompo esory tena esory aminay tompo izay rehetra mbola mamatotra anay tsy ala ny toerany fahamasinana izay mbola mamatotra anay ao anatin'ilay fiadanana sandoka aza velaka mamy zany izay tompo aza vela tamana amin'izany toerana misy anay izany izay Jesosy Kristy tompo fa tamy ho any amin'ny fahazavana dia mba enoy Jesosy ny vavaka mangina izay asandratry ny tsirairay ankehitriny. Jesosy Kristy tompo misaotra anao indrindra ny amin'ny fanoloran-tenanao izay anadio anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra fa izay reto ihany koa ny dia manana izay etaety manana izay faniriana tianay entiny eo anatrehanao faraka ny teninao dia mamonjy anao izay tsy amin'ilay fitsarana ho avy rery ihany fa mamonjy ihany koa ianao Jesosy Kristy tompo ny amin'ny fiainanay andavanandro ireo ady-piaina izay lalovanay isanandro ka indraminay ilay teniny salama enoy tompo ny fivavaka enoy ny eritreritray enoy ny fitarainanay dia mba enoy izany Jesosy Kristy tompo enoy ny vavaka angatahanay ankehitriny vavaka mangina. Vavakay dia sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary indro akambanay amin'ilay vavaka izay fanampianarin'ny tompo manao hoe raha ainay zin-danitra ho masinina ny anarana ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ity atantaky ny an-danitra meona ninona ny sazanay ary mamelany alikay tahaka namelany izay midika taminay aza mitondra ny fakapanahy manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay amen. Safu izalaza litubumate satata mefisa tuana tirani aruku mifita rana mavane amatoko. Raison finoana ry havana nitsotra amin'ny masina izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanteraka amintsika tsirairay avy any izany. Andriamanitry ny fiadanana ny masina anareo samby ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka
ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mipetraka ny fiangonana mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra velona tokany irerian'ny voninahitra amina randray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.